Minkasitr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 asi
dia misaotra be dia be ny association Zanaka Gasikara izay anisan'ny kely aina nanao ny ainy tsy ho zavatra nandray an-tanana izao fidiana izao. Eo ihany koa ny zoky sady ray aman-dreny ao à la France ao dia madame Yvon Ivay izay niady hatramin'ny farany nanao izay rehetra fara heriny na totosa izao. Miarahaba tsika rehetrarehetra ny atokantrano tsirairay avy ihany. Tsy ho lava resaka androany tsy anona elabe ihany koa fa ametraka sy anolotra ny fisorana mitafitafo ame fisorana lehibe indrindra ho an'ny mpitondra kana ho an'ny filoha ajaina Andrinirina Rajoelina. Ametraka ihany koa fisorana mitafitafo ho an'ny ministeran'ny raharambahiny anome fisorana mitafitafo ho an'ny maso ivony Madagasikara ao Riady. Tsy adino ihany koa ny misaotra an'ireo mpiara-miasa rehetrarehetra ao Koweït ary tsy adino ihany koa isika rehetrarehetra izay niara-ny sala niaraka tamin'ny association Zanaka Gasikara na isika izay tao anatin'ny commentaire isorana ihany koa atsika izay nisopose amin'izany aty izay azo atao hoe mavesatra dia mavesatra ihany satria association Zanaka Gasikara tsy Koweït rery ihany no nikarakaraina fa dia Koweït aloha zany no nahazo voalohan-daharana mikasika izay noho ny fienohan'ny mpitondra fanjakana malagasy mametraka fisorana mitafitafo ho anao andriamatoa filoha ajaina. Olokendro tokoa ianao satria tsy nanana eritreritra hoe noenonao ny fangatana izay nataonay. Nitazona ny teny nomenao anao satria nahendo ny feon'ny vahoaka anao, niendo ny feon'ireo any ambavinao sy ireo reny izay nitaraina taminao. Tsy navelanao irery na diefa ny teny azy anao hoe tsy mamela ny vehivavy gasy miasa any an-tany arabo fa dia nenonao ny fitarainan'izy ireo, nenonao ny fitarainanay ary indrindrandrindra manome fisorana anao manokana ny tenako izay mpanao gazety atao amin'ny association Zanaka Gasikara no nienoanao manokana ihany koa ny feo izay natao koa ny fangatana izay natao koa ny fangatana izay natao ny association Zanaka Gasikara dia misaotra tompoko misaotra lehibe fa olokendry ianao. Fisorana lehibe eto ihany koa aloha ny mpikambana amin'ny association Zanaka Gasikara any Madagasikara dia tsy iza zany fa Rassemblement Cyril izay tsy namela ny association mihitsiny ny asa irery fa dia niady noho ny fitiavan-tanindrazana dia niady niaraka tamin'ny association Zanaka Gasikara izy nampandresy isorana ihany koa ireo mpanao gazety rehetrarehetra izay nanome tolo-tanana ihany koa izay atao amin'ny association Zanaka Gasikara manome fisorana lehibe ihany koa ny ministeran'ny raharambahiny satria dia nataonareo tokoa ny asa nataonareo tokoa izay asa zay azonareo nataona dia mbola anatiny ady amin'izany valanaretina coronavirus zany aza isika tsy navelanareo irery tsy navelanareo ijaly irery ijaly saina irery aty an-tany lavitra ireo anabavy ireo reny ireo rahalahy ireo izay aty ivelany. Isorana lehibe no nandraisanareo an-tanana ny fangatana izay nataony association Zanaka Gasikara mikasika ny Koweït dia misaotra lehibe indrindra tompoko. Misaotra ihany koa eto satria raha malala moa fa tsy Koweït rery ihany no nangatahany association Zanaka Gasikara satria nirona taty amin'ny association Zanaka Gasikara daholo zany ireo vahiny izay ireo teratany malagasy izay taty ivelany toy ny avy eo a France izay mihitroka aty a France any Japon any New Delhi any Le Caire any Éthiopie any Arabie Saoudite ao La Réunion ihany koa tsy ho adino dia nitaraina taty amin'ny association Zanaka Gasikara daholo izany rehetrarehetra zany dia amin'izao moa efa hitantsika mandehandeha eny amin'ny
réseaux sociaux eny amin'ny tambazotra sosialy eny a fa dia noraisin'ireo ministera ny affaires étrangères noraisin'ireo fanjakana feno tanteraka ny mikasika ny fampidina ireo teratany malagasy roa dia misaotra betsaka tompoko a tsika rehetra tompo vorety zay solotenan'ny vehivavy miasa taty atao ety a anolotra fisaorana ho an'ireo izay rehetra mikarakara na andro na masaka izao fahataterahan'ny fahatongavanay an-tanindrazana izao. Voalohany dia misaotra be dia be ny association Zanaka Gasikara zay anisan'ny kely aina nanao ny ainy-tsy ho zavatra nandray an-tanana izao fidiana izao. Eo ihany koa ny zoko sady ray aman-dreny ao à la France ao dia i madame Yvon Ivay izay miady hatramin'ny farany nanao izay rehetra faraheriny na totosa izao ary nodiventiny ny ranonajakaina misaotra anao indrindra madame. Eo ihany koa ireo mpiara-miasa aminy izany hoe mpiara-miasa amin'ny madame Yvon Ivay dia tsy izany fa ny ambasady ao Riyad Arabie Saoudite. Ao ihany koa i monsieur Chila izay avy eo amin'ny ambassade africaine ary monsieur Chito avy eo amin'ny ambassade Philippines. Isaoranay avokoa nareo tamin'ny fikarakarana rehetra mandra-pahatateraka an'izao fodinay an-tanindrazana izao. Misaotra indrindra tompoko. Andriamanitra manakarepahasoavana ne hamaly izay rehetra vitanareo taminay rehetrarehetra. Misaotra tompoko. Makasitra Zanaka Gasikara. Lehibe izao fitiavanareo zao a lehibe ny anohanareo ny teniko tsy ny teny rery ateto ary tsy ny tatatata irery fa dia ny anohanareo a ny zavatra noteneniko ary nasinareo lanjany ny nomenareo ny vahaolana ary vahaolana pahendrena vahaolana panajana tokoa no nomenareo a mba nitsinjovana ireo jejovana ireo teratany malagasy a izay a iverina any a Madagasikara. Mafy dia mafy ny ady natao satria ohatrany hoe atody miady ambato angambany raha zay ny antsotsika anazy fa mafy dia mafy ny ady natao satria ny ady rery ny association Zanaka Gasikara nangataka matetika moa dia efa misy mihitsy ny teny hoe efa maro dia maro ihany zay vidéo nataonao zay madama fa tsy misy miendo fa noho ny fahafantarany madama hoe olokendry ny mpitondra dia nanam-pinoana nametraka ny finoko nametraka ny fatokisako feno ho an'ny fitondram-panjakana dia nazahoana valika sasarana izany fangatana zany tamin'ny raha le ady mikasika ny fampidina ireto olona reto ngambany a hitanareo tsara ny vidéo ny fangatana ny fitalaovana tamin'ireo fitondram-panjakana izay nahitana latsa nahitana ihany koa avy amin'ny tapaka sy namana izany rehetrarehetra zany a zany hoe nytiako tenenina mafy dia mafy a ny ady nataon'ny association Zanaka Gasikara mafy dia mafy tsy ady moramora ny natao satria tsy avatra ady ny raisana eran'izao tontolo zao a raha iny resaka coronavirus iny lalana ny frontière aérienne zay ny hidy na ny frontière maritime izy ny hidy a samy nanidy ny azy daholo koa ny rehetrarehetra tsy ny fanomezantsiny iny a fa nefany kosa ny rona tany amin'le fanomezana tsiny ireo gasy iverina any Madagasikara ny rona tany amin'le fanomezana tsiny hoe olona avy ety à l'extérieur hiditra ny à l'intérieur any Madagasikara ny rehetrarehetra zany a dia ohatrany hoe ny tokamonina ny petraka rery ireo malagasy ireo ary ny association Madagasikara ny association Zanaka Gasikara irery ihany no mbola tsy niala mbola tsy namela ireo olona ireo ary nananan'ireo malagasy ireo a fatokisana feno tsy ho lava resaka fa vita zany zao ny batay vita ny asa vita rehetrarehetra dia azo tonga amin'ny tanjona iriny zany a ny olona zay nangataka taty amin'ny association Zanaka Gasikara dia isaorana ny fitondram-panjakana isaorana antsika rehetrarehetra ihany koa dia mametraka dia eto zany dia efa manome tsodrandro
ary soavadia ary engeny io tonga soa any an-tanindrazana zay tsy ho lava resaka tsy ho be resaka fa fisaorana lehibe no omena misaotra ho any namana izay niaraka ny salahy namana anankiray izay teo akilany teo akaiky ny association Zanaka Gasikara nanomboka tamin'ny ady ka hatramin'izao tsy namela ny association Zanaka Gasikara irery. Misaotra antsika rehetrarehetra nanaraka hatramin'ny farany. Veloma daholo tompoko.